anatin'ny tafika malagasy eny ambenimpolo taona zay tena faly a mba afaka miara-paly amin'ny malagasy rehetra tavaverina samotana tetanindrazana dia arabainy tsika malagasy rehetra natateraka natotosana iny ka fitena ngely hoe fa leva tena samy mieritreritra ny tena no maleo tena daholo fa fa tena jerena anatina tsy maleo tena dia ho jerentsika ny tena maleo tena tanteraka zany mizavana tiako resahana aloha dia zao a le vava sy le resaka mandeha dia mandeha tsara daholo a fa mifanatanterahana an'le asany tena tsy maintsy hoatsaraina koa na mafisina ny fanaovana azy tena hitako mihitsy hoe tena ty irahina malagasy samy manana fitiava-tanindrazana daholo fa lizy tsy mindrindra dia lasa mifampitsikera dia lasa tokony aseho tsara mihitsy le tena hoe fitiava-tanindrazana zany tsy azo alatsiny zany na tsy azo anaovana vazivazy zany faly a mahitana malagasy ty tena tokony irahiny reo ara miperaka teo akaikiny teo a rehefa nitsoantoy azy zay loha teo hoe hitako hoe ahoana nareo ty dia hiteo zany ozy izy fa tena ilaina dia ilaina io niona tamin'ireo hoe tompona andraikitra koa tany ivelany tany hoe solon-tenan'ireo reto tany amin'le diaspora dia manaiky io fa hoe mba handray anjara zareo any mantsy hoe manatombon-dahany satria avoavo kokoa ny fahalalany sy ny fandiniany anatina firenena mandroso izy dia ngamba ny mety andeha tsara an'izay ilaina ve président ny fampiavana pirenena mialohan'ny fanamboarana za aloha nareo avonjena le malagasy sahirana marina laha ny andro hiavana eto tsika nge miavana eto mamasa tsika miavana avy eny efa tsika misaraka indray laha ny andro ampiavanina lava eto do hiasa aloha firenina io créena fotsiny tsisy midestabiliser zany efa tena miasa atao ingeny asa avelan'ny olona anao miasa tsisy zany destabilisation zany zay manao any anaovantsika angaretiny izy zay lo andeha am'zay misy ireo tanora malagasy manam-panirina miditra ao anatin'izany sekoly zany ohatriny ahoana ny fepetra takina ao anatin'izay raha hoan'ny malagasy zay zay hiditra ho zandary dia ny condition voalohany dia ny fananana taona valambifolo taona no miakatra reo volasakizay moa zany mazava ho azy tsy afaka ny anao fifananana dia aozinazay ho an'le lahy manokana dia misy ny refy izay takina 1m63 ary ho an'ny vehivavy dia 1m63 zay ary ny lehilahy dia 1m70 mila manana ihany koa ny mari-pahaizana baccalauréat ao anatin'izay zay vao afaka mifaninana ao anatiny hoe isa taona ve zany misy ny fifananana andraisana mpianatra ho zandary zay eo amin'ny firy isa taona eo no raisina misy isa taona dia misy foana ny fifananana io ho an'ny tamin'ity taona ty manokana zao dia 500 ny raisina ary raika sy 300 sy arivo no lehilahy ary 7 amby 10 no vehivavy ny zandary vehivavy indray zao tazantsika izao anisan'ny ataoko hoe anisan'ny voalohany ny anivon'ny zandary marim-pirenena amin'izay hoe fampidirana vehivavy ao anatin'ny andaharana izay ao anatin'ilay hoe asan'ny mpandrodirana izay isa taona dia misy foana nanomboka tamin'ny 1 manko misy zandary vehivavy voalohany atao anatin'ny gendarmerie fa tamin'ity manokana ity zany dia nahindrahindra ny vehivavy ao anivon'ny reto mandareto moa zany dia eny ao amin'ny fiara-piadidiny ny zandary marim-pirenena Antananarivo dia ireo zandary vehivavy miasa eo anivon'izany fiara-piadidina izany no niarahana naseho sy niarahantsika hita teo io manahoana ny fomba fiasanareo anivon'ny zandary marim-pirenena ianao raha teo vehivavy manahoana ny fifampitondrana misy mampiavaka azy ve ny hoe mahavehivavy ao anatin'izay hoe fitandronana filaminana zay indrindra fa eo zandary marim-pirenena raha ny ao anivon'ny zandary marim-pirenena manokana dia tsy dia manana fahasamihafana loatra ny asa natokana ho an'ny lehilahy sy ny vehivavy fa ny hoe mahasamihafa azy fotsiny angamba rehefa eo amin'ilay fotoana ny vehivavy le mitondra voaka dia somary atokana kokoa zany ny service omenana azy fa tsy omenana le service fataony andavanandro reny fa amin'ny amin'ny ankapobeny dia mitovy daholo ny asa sany ny lehilahy sy ny vehivavy eo anivon'ny zandary marim-pirenena efa miresaka ny asan'ny zandary izay ihany isika tsara ihany koa ny mampafantatra fa ao anatin'ireo asa vitan'ny zandary tao anatin'izao fanavaozana izao ny fampitombona ny fotodrafitr'asan'ny zandary ny poste avancé 3 izay noforonina efatra tamin'izy ireo kosa navadika ao brigady isan'izany Ambomafana Benoloka Lavaranty ary Soakiba izay mitoerana lavitra avokoa ireo teo ihany koa ny service de coordination misa telo izay navadika ao compagnie Antanifotsy Antanimora Sud Besalampy ny compagnie telo izay naorina tao Marivoay Salova ary Mitsindra naparitaka hiasa amin'ny nisy ambanivohitra eny ireo zandary miasa amin'ny CSAO andrenivohitra nampitombona ireo spécialiste ho lasa gradé mba manaraka fifanana any Moramanga mba entina manatsaratsara ny asan'ny zandary izay nandray sampana fepetra entitra ihany koa ireo zandary izay mety nanao zavatra tsara tanàna tao anatin'ny asa raha narahantsika teo ireo bere noir na ny zandary marim-pirenena dia ny polisy pirenena indray no rahantsika manomboka eto izay manao ny bere grimo zany raha ny fahita fahafantarantsika azy
efa eto ihany koa ny commissaire de police Andriamaro Joassin iaraka amiko indray amin'ny fanazavana samihafa. dia toy ireo ny tao anivon'ny tafika sy ny tao anivon'ny gendarmerie firenena moa dia ireo mpiofana izany hoe ireo avy amin'ny sekoly ambony ny police firenena indray no tazantsika mandalo zao andian'ny fahafiry indray izy reto commissaire dia firy isan'ireo ny mpianatra ho commissaire de police officier de police avy amin'ny andian'ny iatiko izao hitantsika izao ireto zao ny mpianatra ho élève officier de police misy telopolo mianadahy izy ireo ary élève commissaire de police kosa dia misy roapolo mianadahy andian'ny fafito amby roapolo ny élève commissaire de police ary andian'ny fahavarambroapolo kosa ny élève officier de police ao amin'ny sekoly firenena ambony ho an'ny police zay amin'ny taona ity izy ireo no manarana ny fotoam-pianarany izay marika fotoana amin'ny sekoly firenena ambony police. Ankoatry ny sekoly ambony police firenena misy ihany koa ny sekoly ny inspecteur sy agent de police ny Antsirabe amin'ny ankapobeny ny commissaire manao ahoana koa ny fepetra izay idirana ho police ho an'ireo sokajy samihafa ireo. Miisa roa no raisina amin'izany sekoly firenena manao fanoana inspecteur de police agent de police izay any Antsirabe ho an'ny inspecteur de police dia takina ny diplôme baccalauréat 30 taona no fetra taona farany ambony ary 30 taona ny fetra taona farany ambany ho an'ny agent de police kosa dia ny diplôme BEPC no takina amin'izany ary 20 taona sy 30 taona no fetaona raisina folo mazava ho azy na lehilahy na vehivavy ao anatin'ny fifaninana. Ny refo kosa ray metatra sy 20 no azo raisina amin'izay fifaninana. toy ny tamin'ny gendarmerie teo dia mampiasa vehivavy maro be ihany koa ny police firenena izay tazantsika eny an-dalambe eny izay mandrindra ny fiarahamonina amin'ny ankapobeny reto tazantsika mandalo eto ny santionany. Police miafy sy manampy vahoaka arak'izay tarikitra izay commissaire inona ny hoe ataontsika hoe fanavaozana ihany koa nentinareo anatin'izay rafitry ny police firenena zay satria dia misy ny fitoanando izay nitaterahany ny taonivon'ny police firenena. Marina tokoa zany Baptiste Stéphane iarahantsika mahalala moa fa ny ambana manoloana ny resaka tsy fankipalema sy filaminana vahoaka dia tsy mitsahatra mivoatra izy io tsy mitovy amin'ny ny ainatsika tany amin'ny folo taona lasa tsony no iainantsika amin'izao raha izay resaka raha ambana eo amin'ny resaka tsy fankipalema izay dia izay indrindra tokoa no antony nanaovana an'ireny fitoanam-bolan'ny police firenena ireny izay natao tamin'ny volana martsa teo ary tsy vitany hoe nijerena ny olana sedraina efa misy ankehitriny inona no fanovana entana fa efa mirona sady makany amin'ny vina ho any amin'ny folo taona ho avy dia izay indrindra no antony nametrahana ny fanontaniana nandritra iny iny assise nataon'ny police firenena iny hoe manao ahoana no endriky ny police firenena amin'ny taona 2024. Miova ny gadona mazava ho azy fa dia hifitra amin'ireo ataontsika hoe unité spécialisée eo anivon'ny police firenena tsika manomboka eto amin'ny famindra sy ny fomba filatrona moa zany fomba fanaovana izay matso zay ary ahitsina kely moa zany fa ireo ery fiarovana sy filaminana mitambatra no indray arahantsika ao anatin'ireto hoe force spécialisée reto.
antsika teo iny fa samy manana ireo very manokana hevitra sitatrana amany zay namitarika malagasy ny tosisy eo anivo gendarmerie ary ireo izay fantatra amin'ireo endrika mainty ihany koa commissaire amin'ny police pirenena iny tena hoe asa samin'izy ireo ao anatin'ny iraka tao ny asa samin'ny anivon'ireny fototra police pirenena ireny dia iraka manokana tena saripady zany zay tsy maintsy andreketan'ny police pirenena izy ireny ohatrana hoe dernier rempart zany hoe hery mpamarana farany ho an'ny police pirenena zay natao anakinana ny asa tena saripady ilana fanaovana fiverenena dia fantatrao avy hatrany fa dia ny eo anivon'ny fandrindrana ny asa eo anivon'ny ministèren'ny fitsarana no arahantsika indray zany ary hoe administration pénitentiaire miavaka izy ireo amin'ny fanamiana izay saroran'izy ireo ny mainty ambony ary ny loko grenat ny ambany kosa eo anivon'ny mpiandro fonja raha ny fahafantarantsika azy ny pénitencier no tazantsika mandalo zao toy ny nandalo rehetra teo moa dia ny ao anivon'ny sekoly izay mpanofana izany hoe mpandrarany fonja izany no manomboka ny matso ho an'ny azy ireo eto indrindra ny IAP malaza eridany izay mitondra amintsika ny fanazavana misy kokoa mahakasika izay ohatrany ahoana ny fiofanana izay tanterahana eo anivon'izay hoe sekoly fanofanana eo anivon'ny fandrarany fonja izay ye faly miravany malagasy rehetra rehetra tazan'izao fasalamanitra izao raha ny fiofanana eo anivon'ny fandrarana fonja dia misy sokazy efatra izy ireo ka ireo inspecteur d'administration pénitentiaire no grady tsokony indrindra amin'izany izay tsy maintsy manana maîtrise ireo no afaka mifanilana ary mbola mianatra fotoana eny anivony enamina manaraka azy ny contrôleur d'administration pénitentiaire sy ny éducateur spécialisé ireo indray dia manana baka plus 2 ary miofana fotoana any amin'ny enap na sekoly manokana manokana fanarahany fonja any antetezam-baro Toamasina Faraboa mbola ao koa ireo préfet comptable sy encadreur izay ny baka indray izy ireo mbola any amin'ny enap ihany ary ny farany dia ireo mpandraharaha mpiambina ireo kosa indray dia BTC no anaovana concours mazava hoazy fa manana ny hery vonitsitaitra ihany koa ny eo anivon'ny fandrarana ny fonja fa efa tazantsika manaraka ihany koa ireo eo anivon'ny fatitsiranana malagasy izay izy ireo ihany koa dia manaraka fiofanana miaramila satria dia ilana izay hery izay ihany koa ny fiarovana ny sisitany Madagasikara miavaka ihany koa ireto eo anivon'ny ataontsika hoe fiarovana ihany koa ngambe ny rano sy ny ala amin'ny fanamiana maitso izay anaovan'izy ireo isa taona dia mandray anjara hatrany izy ireo anatin'ny matso isaky ny 16 jona toy izao